Ato anatin'ity episode iray ity ianao dia tsy heno afa-tsy ny feoako. Tsisy mozika ao aoriana fa ny feoako fotsiny ihany. Io resantsika ao anatin'ity dia ny atao hoe mpamosavy sy ny tantara manodidididina an'izany. Tsoda ny anarako dia arahanao izao tafasiry. Iarahantsika manaiky kosa angambany fa hoe misy ny mpamosavy. Efa nisy tantara henonao momba an'izany, efa nisy tantara henoko momba an'izany. Kanefa ny mpamosavy dia efa misy tantara be da be koa tany ivelany arakaraka ny kolotsaina sy ny toerana misy an'ilay olona. Ao anatin'izany moa izany ny kolotsaina maro samihafa. Ohatra izao any ivelany dia tany amin'ny andron'ny Renaissance na ny Moyen Âge ny tena nalaza ny chasse aux sorcières. Ny mpamosavy izay atao hoe sorcière dia nenjehan'ny olona. Nisy fiatombohana izany rehetrarehetra izany tamin'izany fotoana izany. Ohatra hoe efa nanomboka nahay zavatra amin'ny vehivavy. Amin'ny fomba fitenitsika moa izany amin'izao dia ilay hoe misy fikafika atao amin'izao andron'ny coronavirus izao, ohatra hoe misy hoe remède de grand-mère ohatr'izany. Dia tamin'izany fotoana izany efa nanomboka nahay zavatra amin'ny vehivavy. Efa nisy ny hoe guérisseuse, izany hoe mpanasitrana amin'ny alalan'ny fikafika, amin'ny alalan'ny natiora. Nefa rehefa tena dinihana izao ny dikan'ny sorcière izany rehefa any ivelany dia hoe voyant na chaman izay miresaka kokoa amin'ny tontolo manodidina. Io miresaka amin'ny tontolo manodidina io izany moa mety hoe amin'ny zavaboary izay mahavita zavatra amin'ny alalan'ny zavaboary, na koa raha miakatra ambonimbony izy dia hoe miresaka amin'ny maty ohatra. Fa izany moa izany efa azo lazaina hoe spéculation tamin'izany. Fa ny fiangonana no napiditra kokoa an'izay tao anatin'ny sain'ny olona izany tamin'izany hoe rehefa manao ohatr'izao ny olona ka tsy manaraka ny fivavahana dia azo vonoina satria sorcière. Tsy hoe vonoina eo moa izany fa manana procès izy dia amin'iny ny olona no misafidy hoe ay tena sorcière marina io dia vonoina. Dorana moa izany ny fomba tena famonoana ny sorcière tamin'izany. Fasabasako aminao amin'izany izao tribunal izy tsika gasy dia nisy tamin'izany 110 000 amin'ny procès en sorcellerie. Avy eo tao aorianan'izay na tao anatiny moa izany 60 000 ny olona maty. Vehivavy daholo ny ankamaroany fa ny lehilahy dia vitsivitsy. Araka ny resantsika teo moa dia ny vehivavy izay nanomboka mivelatra kokoa tamin'izany fotoana no natahoran'ny lehilahy kokoa. Ary nahatonga an'izay resaka be da be izay satria nahitahita fikafika izany ny vehivavy ary natahoran'ny olona tany Europa, tany Suisse, tany Amerika koa taty aoriana. Ny vehivavy isika izay lazaina hoe fanaka malemy. Misy izao ny ray aman-dreny izay nampijaly ny zanany vavy. Tao anatin'izany ohatra izany rehefa niresaka ny manam-pahaizana taty aoriana hoe mety izay fampijaliana izay izany no nahatonga ny vehivavy kely tamin'izany lasa nanao zavatra hafa. Ao anatin'izany nampijaliana dia miatra any amin'ny saina izay dia lasa mahita fahitana na mahita hallucination izy sika koa avy eo dia ireny no nahatonga ny manodidina izany laza fa sorcière ilay vehivavy. Avy eo moa lasa nisy hoe procès mihitsy ilay izy, ny fiangonana koa mbola nanapitrotraka avy eo hoe rehefa manao ohatr'izao ny olona dia sorcière izy izany. Fa taty amin'ny 17e siècle vao nandamina an'izay ny fiangonana hoe tsy mety intsony manao an'izay. Avy eo koa moa nisy lalàna raha teo hoe tsy afaka atao intsony mamono sorcière na sorcière ary izy dia lamina ilay izy. Fa very kely amin'ilay hoe fanaka malemy ny vehivavy ny resaka. Izany hoe ny vehivavy izay niaran'ny tsy fahamarinana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy fantatritsika exactement moa izany hoe tena nanao an'ilay izy ve moa ilay vehivavy hoe nanao zavatra hafa. Fa nisy tantara izao ny resahako anareo eto, tantaran'ny Agnès Sampson izay guérisseuse écossaise izay nahazo vola mihitsy nanasitrana olona maro tao amin'ny tanàna nisy anazy. Fa isika olombelona moa izany izay mitady tompon'andraikitra foana amin'ny zavatra mitranga. Dia indray andro nandalo tao amin'ilay toerana izany ny Reine d'Angleterre niaraka tamin'ny sovaliny sy ny carrosserie mitondra anazy. Dia nisy orage be, izany hoe nisy orage be izany ary nisy varatra nilatsaka mihitsy teo akaikin'ny Reine d'Angleterre. Dia tao anatin'izany nefa dia tsy nanaiky ilay reine fa misy olona manao an'ireny. Dia nitadiavana tao anatin'ilay tanàna hoe izany Agnès Sampson izany ny guérisseuse malaza mahavita zavatra hafahafa ao anatin'ilay tanàna. Dia nalaina izy dia nisamborina dia nanontaniana foana isan'andro nandritra ny andro marobe nampijaliana tsy natory. Dia leo angambany izy amin'ny farany, leo i Agnès Sampson dia nanaika ny eloka rehetra nolazaina taminy. Nolazaina taminy izay satria
be da be ny eloka nolazaina aminy hoe nataony. Tsy io resaka reine d'Angleterre io ihany fa 3/10 ny isan'ny eloka nolazaina aminy hoe nataony ary nekeny daholo io satria reraka koa izy nampijaliana tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny aika izy amin'ny farany dia novonoina moa izy zany nokendaina dia avy eo nidorana amin'ny vatany. Tantara anankiray ihany fotsiny izany tantara ikanareo izany fa eritrereto hoe nisy olona 60,000 maty tao anatin'izany tantara ohatr' izany mety tena sorcière mety tsy sorcière kanefa dia nanana fiafarana ratsy daholo. Ny toerana tena malaza amin'izay moa izany dia any Salem any izay mampisy débat be da be amin'ny mpahay tantara dia ny any Salem nisy chasse aux sorcières nalaza indrindra teto amin'ny tantara. Any Amerika any zany any Massachusetts dia tamin'izany moa zany ny olona dia manana hystérie collective hoy ny mpandinika izany hoe mbola fragile ny olona tamin'izany satria mbola avy niainan'ilay colonisation an'ny anglais dia nijaly ara-tsaina. Izay moa zany ny eritreritry ny mpandinika dia lasa nampisy an'izay eritreritra be da be zay hoe ianona mpamosavy ary tao anatin'izany dia niteraka fahafatesan'ny olona maro mihitsy izany. Fa nefa koa misy ny mpandinika milaza fa resaka hallucination no nahatonga an'ilay izy. Misy an'izany hoe zava-maniry atao hoe l'ergot de seigle zany izay mampiteraka hallucination. Ohatraohatran'izany ny tantaran'ny sorcière any ivelany. Vitsy moa zany ny mpahay tantara izay milaza fa hoe resaka démon na hoe resaka gris zany ny tena antony ireny fa mitady fanazavana foana zareo fa ny olombelona tamin'izany no ratsy na hoe nanana eritreri-dratsy ka nanaposaka an'izay eritreri-dratsin'izay teo amin'ny vehivavy izay fanaka malemy teo amin'ny fiarahamonina. Ohatraohatran'izany ny andraisan'ny olona nivelany an'izany hoe sorcière izany. Amin'izareo zany dia resaka conte de fée kokoa noho ny hoe tena izy. Raha eto amintsika moa zany no lazaina dia hita fa tena misy ny mpamosavy ary tsisy olona tsy manaiky an'izany hoe misy ny mpamosavy fa any ivelany dia ohatran'izay fandraisan'jareo azy. Resaka chasse aux sorcières tany amin'ny vanim-potoana taloha izay no resahan'jareo raha ohatra hoe miresaka an'izany aminy ianao. Dia ankoatran'izay koa misy ilay hoe olona manao fanarahana amin'ny divoly ireny koa resan'jareo fa sorcière na koa olona miresaka maty na koa olona mijery ny hoavy satria ny sorcière koa dia mety voyante na voyant dia izay no fandraisan'jareo an'izany. Ho resantsika indray ary ny mpamosavy na ny mpamisavisany hoavy eto Madagasikara eto amintsika araka ny kolontsaintsika zany dia ny mpamosavy dia mpamisavisany hoavy izay ny avian'ny teny hoe mpamosavy. Na izaho na ianao na olona rehetra dia afaka mamisavisany hoaviny daholo amin'ny fomba tsotra. Kanefa koa ao anatin'izany misy ny mpimasy mpilalao fanafody izay mijery ny hoavy. Izay moa zany izay efa misy zavatra hafa indray miditra ao anatin'ilay izy. Ao anatin'izany mpamosavy izany koa dia misy ny hoe mosavy. Eo moa zany eo kokoa no resantsika satria ny mpamosavy amin'ny fiarahamonina misy eto amintsika dia ny mpanao mosavy. Dia manao ratsy izy zany matetika zavatra ratsy foana no resahana rehefa hoe mpamosavy satria mamosavy ny manodidina azy izy. Ny mamosavy moa zany dia rehefa miresaka an'izay hoe mamosavy izay tsika dia matetika hoe mivoaka alina. Ny mpamosavy aty amintsika dia mivoaka alina tsy ohatrana ny ivelany fa ny tena manamarika koa an'izany mpamosavy izany angamba eto amintsika rehefa miresaka an'izany dia hoe amin'ny alina manadala olona ao an-trano na eo na ny ivelany ihany dia ohatrany foana ny tantara haintsika momba ny mpamosavy. Ny mpamosavy dia antony roa no mahatonga azy ho mpamosavy. Ny voalohany dia ny filalaovana ody fity izay tsy vaovao amintsika rehetra intsony fa efa malaza izany. Ny tantara henoko momba an'izany moa zany dia hoe rehefa misy zany matetika dia vehivavy foana ny tratran'izay hoe alaim-panahy haka ody fity izay satria ny vehivavy no tsy mahasamy loaka amin'ny lehilahy ny fitiavany. Izany hoe menatra izy. Dia izay mahatonga anazy manantona an'ireny mpanao fanafody ireny hoe mba mee ody fity mba azahoako an'ity lehilahy ty. Dia matetika moa zany mety ilay izy. Ao anatin'izany moa zany no tena malaza hoe rehefa makany amin'ireny mpanao ody fity ireny ny vehivavy dia misy zavatra tandremana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ohatra hoe tsy mihinana tongolo satria fady mihinana tongolo, tsy mihinana kisoa sy ohatran'izany dia raha vao mandika izay lalàna tandremana ao anatin'izay filalaovana ody fity izay
dia lasa ny vocal ilay vehivavy hoentin'ilay ody. Marihana nefa fa tsy izay ny tanjon'ilay vehivavy amin'ny voalohany hoe azo an'ilay fanafody dia io vocal fa ny tanjony dia ny ahazo ny fondra zazalahy izay mahafatifaty azy dia iny no mitondra anazy any amin'ilay hoe lalàna tsy mahazo mihinana tongolo satria fady ohatra hoe tongolo gasy moa izany no tena malaza, fady tongolo gasy, fady henan-kisoa. Nefa ohatra ny olona mpanao rejima ihany mahalala an'izany rehetrarehetra izany rehefa makany amina fanasana ohatra izy na mivahinany amin'olona dia tsy mahatandrina an'izay zavatra izay satria ny sakafo ataon'ny olona dia tsy sakafo karakaraina, izany hoe tsy fantatra ny ao anatiny. Mety tsisy tongolo gasy io kanefa ny zavatra nikarakarana ilay sakafo dia nikasika tamina tongolo gasy. Avy eo misy ambokambona tongolo gasy ihany izany ilay izy ary iny no tafiditra any ambavan'ilay olona ary izay no lasa manota fady an'ilay ody izy ka lasa ny vocal. Ny kisoa moa izany izay lazaintsika hoe ny kisoa tena tonga dia hita mihitsy hoe misy kisoa io kanefa ohatra hoe sendran'izany hoe mihinana salady izy dia misy mortadelle misy kisoa dia tratra an'izay koa ary manota fady an'ilay fanafody izay ary tsisy arakaraka fa rehefa manota fady an'ilay fanafody dia lasa ny vocal. Izany zao anisan'ny mahalasa mpamosavy ny olona anankiray. Avy eo koa nefa misy an'ilay faharoa dia ny olona mandova an'ilay mahampamosavy azy, izany hoe ny olona teo alohany na ny ray aman-dreniny izay efa mpamosavy dia namindra an'izay tany aminazy. Tsy nanan-tsafidy izy fa tonga dia nafindra tany aminazy fotsiny ilay izy ary lasa miaraka aminy ilay odin'ilay ray aman-dreny teo aloha. Dia avy eo amin'izay moa izany tsika vao miresaka an'ilay hoe mivocal ilay olona, lasa milalao faty any amin'ny fasana, mandeha any amin'ny fasana na koa any amin'ny fiandrasam-paty dia milalao an'ilay faty, mampijaly olona any an-trano na koa misoavaly olona amin'ny alina rehefa tratra ny alina. Io koa moa ny hoe mamosavy olona mihitsy ary hitandrema fiarahamonina ny atao hoe mpamosavy satria rehefa misy olona malaza hoe mpamosavy dia tsy antononton'ny mpiarahamonina mihitsy, izany hoe namakany an-tranony satria tena ao anatin'ilay odiny mihitsy ny hoe mamosavy olona ary fifaliana ho an'izy ireo. Izay moa izany no information tena malaza rehefa mandeha any amin'ny fiarahamonina eny ianao momba ny mpamosavy. Misy ny lafitsarany koa nefa amin'ny mpamosavy, misy ny mpamosavy tsy mampijaly olona koa fa rehefa sendra tratralina hony, izany moa izany no tantarain'ny olona, dia misy mpamosavy manatitra. Tsy hay hoe izany hoe mpamosavy ohatrany ahoana ny manatitra dia mpamosavy ohatrany ahoana ny mampijaly sy ohatr'izany fa misy koa izay toe-javatra izay. Dia arakaraka izany moa izany misy ny toerana be mpamosavy, misy ny toerana koa tsy be mpamosavy fa aiza moa tsy misy fa misy daholo n'aiza n'aiza toerana eto Madagasikara. Dia araka izany dia amaranako azy misy tantara izay ho tantaraiko anareo, tantara izay notantarain'ny dadanay anahy, tantarain'ny mamanay anahy, izay noko fa marina satria zareo no nitantara azy, tsy handainga mihitsy izy. Tamin'izany fotoana izany zareo tany Adidy. Io Didy io moa izany izay toerana nahaterahan'ny zokiko vavimatoa any ambanivohitra Ambatondrazaka any izy io. Tamin'ny vao niasa moa ny olona taloha dia miasa amin'ny fanjakana dadanay dia any amin'ny toerana ambanivohitra be aloha ianao miasa, izay vao miakatra aty amin'ny ville aty. Tamin'io moa izany rehefa hoe mpiasam-panjakana ianao dia mila manao mission, izay moa izany ny asan'ny dadanay tamin'izany. Dia mamanay rery ny tao an-trano misy ny zokinay lahy efa teraka tamin'izany, efa lehibe koa ary dia bevokan'ny zokinay vavimatoa i mamanay. Nanana mpanampy zareo tamin'izany fotoana izany izay vehivavy efa lehibe ihany niasa tao amin'izareo nanampy any mamanay rehefa tsy teo dadanay. Dia araka izany dia rehefa tonga ny amin'ny alina dia miteny foana ity ramatoa ity hoe andeha hoany WC kely aloha. Dia rehefa tonga ny amin'ny alina iny dia izay foana ny lazainy hoe hoany WC ary rehefa dinihana nefa ny lera amin'io dia eo amin'ny 10 alina foana na amin'ny 12 alina. Eo amin'ny fotoana foana izy no miteny hoe marary ankiboko dia hoany WC. Rehefa mandeha any nefa izy tsy miverina mihitsy raha tsy tonga ny amin'ny 3 maraina. Gaga foana mamanay zany fa inona ary ny ataon'ity ramatoa ity ihany aika izy ity mivocal. Rehefa nandeha fotoana dia gaga ny olona hoe fa izy io ramatoa mpiasa aminareo io. Izay moa izany no nanontanian'ny olona n'izy mivady hoe izy io ramatoa dia niteny moa izany mamanay hoe olona nitady asa io dia hitanay fa mety dia nampiasainay. Dia avy eo moa izany nefa nitenin'ny olona hoe io vehivavy io ny mpamosavy malaza be tany Ambalavao tany. Rehefa tany ary izy dia noroasan'ny olona tsy hipetraka intsony satria efa malaza fa mpamosavy be. Dia teo moa izany dia nanapa-kevitra dadanay sy mamanay fa
alefa izy tsy hiasa ao an-trano intsony. Dia nampalahelo ana izy satria tsy nanatsafidy izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria ohatrany hoe ilay fanafody no mitondra anazy hivoaka, fa rehefa tena diniana izy dia olona tsara fanahy ihany, hoe tena olombelona tsara fanahy, tsy maninona, fa arak'izay hoe mpamosavy izay dia tsy maintsy nalefa izy. Tsy nanao ratsy izy nefa fa nitenenina fotsiny hoe tsy maintsy misaraka satria tsy milamina, tsy mety intsony dia izay ilay tantara. Ao anatin'izany zany tiako lazaina hoe misy mpamosavy izay tsy manatsafidy satria efa nanao safidy tany aloha izy hoe hanao an'izao dia nandika an'ilay lalàna ao anatin'ny maha-mpamosavy azy dia lasa namosavy, mivoakala, mampijaly olona na koa mamosavy olona mihitsy arakaraka ny filalaovany an'ilay ody fitia na namindran'ilay olona teo aloha an'ilay izy. Dia avy eo moa zany misy an'ilay hoe horesahako farany ihany, ilay hoe misy zavatra mihitsy zany ao ambadika ilay fanafody izay mitondra an'ilay olona hivoakala. Io zavatra resahana io zany moa dia hoe tena herin'ny maizina mihitsy, tsy fantatra zany hoe herin'ny maizina moa zany na herin'ny tsara, fa ny fanazavanjareo azy dia hoe aloka na tena ao ambadika ilay fanafody mihitsy no mitondra anazy hoe andao hivoaka indray. Dia iny moa zany ilay hoe tsy manatsafidy satria efa nilalao an'ilay ody dia tsy tafiala ao anatin'ilay izy mihitsy. Dia ohatr'izany sy ohatr'izany ny atao hoe mpamosavy aty amintsika. Raha mbola misy tiana ho lazaina ankoatran'izay dia afaka lazaina amin'ny commentaire eo. Mbola hisy koa nefa ny episode izay resahantsika maromaro kokoa ary betsabetsaka kokoa ao anatin'ity lohahevitra iray ity. Tandremiko nefa fa mpamosavy ianao raha tsy mahazaka namana roso, hoy ilay hiran'ny Elity eo. Tapitra aloha zany momba an'ity episode 5 ity fa amin'ny episode manaraka indray tsika miona. Jodany anarako ary ianao teo tafasiry.